nasainy koa izy vono daholo a Joshua ny firenen'ny Gaza. Fa mbola nisy araiky tsy ny vonono tao dia ny taranak'igny olo igny namoaka Goliata. Reo agnarana tany Sekonon reo dia agnarana niteraka problème tamin'ny zanak'Israely daholo. Dalila zany zany natonga masony Samson lotsitra para-maso ny farany. Zany Goliata zany no nampiorooro ny fanjakan'ny Israely rehefa mba nanomboka nitondra i Saul mpanjaka. Misy araiky koa nasainy vono daholo a Joshua olo jiaby amin'ny tanànany Asdod akao. Aza vela misy miangana na ta raiky. Tsy haiko sy nisy nafinarinaritry ananjy hitako. Igny nadokony takiny. Dia ny hafarany lasa mbola nisy firenena le Asdod. Nisy mpanjaka tao Asdod. Dia nangalary ny olo retako ny fiaran'ny fanekena zay noentiny Davida mpanjaka. Or nefa agnatin'ny fiaran'ny fanekena iny misy ny herin'Andriamanitra mampatanjaka an'izany atao hoe firenena Israely zany. Jerevitsika tsara zany fa vokatry ny hererina ray aman-dreny ny taranaka ray manontolo no misofra. Anao zany zao mety tsy tonga saina. Mbola faly fogna anao hagnano plaisir anao. Hiaraka am'ry, hiaraka am'ty. Misy viavy araiky ny riavagna miteraka efatra fa fito babany zaza reo. Le zaza efatra, babany fito. Misy magnadary koa ne. Ary izy ke mbola tena mbady vazaha koa hony. Tsy mety mipetra tsara izy mbola tende iretika fa. Tiategna zany matetika atsika io tiategna. Ka my problème ny Josefa dia zay. Sy lehilahy anankiray koa antsona hoe satria teto koa zany nateo arany problème fankalana ray aman-dreny sy ny ralany, izy koa zany midradragna loatra. Mino tsara tsika rehetrarehetra, misy lesoka azonao tsoahana agnatin'izy ty. Midradragna loatra, zay ny nofony hely nanagna mba mafana mandregny, mbola tsy lany hoe vongatsona ambo. Nofa nalahaly zay aho. Nagnadary ndraiky za ilaly aozinga. Zany le midradragna regny. Nagnadary nagnino koa nalikely, bozo ralany regny. Nagnonofo zaho, nahita kinta, nahita masoandro, nahita volana. I jiaby reo ny ankoka tamina daholo. Ny masoandro tsy izy fa i babany. Ny volana tsy izy fa i mamany. Ny kintana ny teneny tsy izy fa reo ralany raiky ambin'ny folo. Azonao? Ny ankoka taminanjo ny kintana raiky ambin'ny folo. Sorena moka olo jiaby. Tezitra taminazy olo jiaby hoe raha vintagnino ndraiky koa raha volagny zalahy ty. Vokatry se tratratratragna ny Josefa zay, nedy ny ampy le fahatezerany ralany, amin'izy le tsy zanaka ny arahagna tandragno teo, vao may izy namidiny zany. Zay le volagniko hoe, amin'ny tontolo ara-panahy, misy zavatra nataon'olona taminao. Fa misy kosa vokatry ny fahadisoanao. Ny fahadisoana manimba fiainana tsy voatery fahadisoana maventy be. Fa ny tsy fahaizanao mifeny vavanao, le possible animbany devoly anao. Kararotany Satana. Ary amizao efa mamalagna be i olo mienregistre feo io. Otranao zany zao miantso amin'ny telefony, allo, nananana, anao zany efa riatra fogna mikoragna ka izy efa enregistré. Rasainy raha ohatra sanatria nisy raha hafahafa ny volagninao tao, efa tratrany tenao de. Ary ndesiny jusque amin'ny tribunal igny. Mangataka fanginana kely izy, ho itandregnesantsika raha nikoragniny. Eo amin'izay raha igny. Ka zany zavatra zany mahatonga na mampianatra fogna. Na amin'olo mihaja, na amin'olo antognontognony, na amin'ny vadinao, na amin'ny rahalanao, tandremo vavanao. Tandremo. Mba asivy discipline izy io. Zay zavatra tianao resahana dia resahanao daholo, fa mba tandremo. Fehezo. Mety mafana ny fo ndraindray. Mety tezitra izy io ndraindray, fa fehezo. Jaranao midomina anazy. Amen. Misy lehilahy anankiray koa i Jona. Izy io mpaminany. Tegna hoe olo ampiasain'Andriamanitra. Olo manana fanomezam-pahasoavany Jona. Fa ny zavatra nisy tsy nihaino an'Andriamanitra izy. Nasain'Andriamanitra i Jona hoe mandehana anao Jona mandeha amin'ny tany atao hoe Ninive.
Tsy resy lahatra izy satria nafadendeagna ananjy loatra hono raha nataon'olo tao Ninive. Tanao zay le toe-po zay. Teneno amin'ny akaikinao zany le toe-po. Io pon'ny Ninive io ino tsara, io pon'ny Ninive io dia ponina fahavalony zanak'Israely. Mamboly vara zanak'Israely, oroan-jareo andro aly. Tanàgnany zanak'Israely, doran-jareo. Zay raha tsy aby ataony zanak'Israely, anaovan-jareo ankasiparana. Or nefa mampaminany any Jona, agny mihitsy izy asaigna andeha hitoroteny. Zavatra mitsanga amin'ny fiainantsika be da be zany. Regny olo farany magnano raha mahavignitra anao regny no asain'i Jesosy safoteninao. Indray anao tonga dia magnety fa aleoko very any amin'ny elo toy zay agnano bonjour an'igny. No, verinao raha moramora mo amin'ny elo zany. Ary io rehefa io manompo an'Andriamanitra io, fô manompo an'Andriamanitra tsy randragna lava. Fô manompo an'Andriamanitra fa tsy fahaizana verse matetiky fahenana dia papaladiolo fahenana rejerebere. Tsy fahaizana verse. Fô tenenao zany akaikinao ny fonao no manompo ny tompo e. Ary zay mahatonga anazy miteny hoe zay tsy madio am-po, voilà. Fa tsy hoe zay tsy nanao marenalina. Fa tsy hoe zay tsy nivavaka tantoandro. Na hoe zay tsy namaky baiboly, tsy sidirany regny zavatra regny. Ary zany mahatonga mpanompon'Andriamanitra maro disqualifié amin'ity fanompognan'ny tompo ty. Rajerevanao izy mahery be. Rajerevanao izy vitany dolo mitandragna an'ry, mitandragna an'ity, mitandragna an'ity. Fa ny fony tompoko. Vingitra izy ko mahita namagna magnatao kiraro matsikila. Soregna izy mahita olo mavory olo. Nefa samy fanjakan'Andriamanitra ny resahana. Tezitra izy mahita olo mba miasa ho an'ny tompo, manao zavatra goavagna ho an'Andriamanitra. Fo. Agny nefa tegna hiataky ny devoly olo maro. Blanko take niny Josefa vavany. Niny Jona fony. Izy zegny marindriny ianao fogna koa. Maro ny mpiavagna tsy mifampiditra an-dragno satria nagnano raha tsy nanjary havany. Tadidio tsara fa nagnano raha tsy nanjary tsy afaka tsy ho havanao. Izy koa maty voatogny fogna gn'aranao. Ary tsy maintsy miarotory akagnano. E taranaky havandry. Da iny tompo ianao. Donc zany mila amboaragna ny fory havana. Zany natonga zina asain'Andriamanitra tandremo izy ny fo nareo, mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandremana. Izinao? Misy olo mpangalatra fa tsara fo. Ah oui? Dia rehefanao nge le jolay anankiroa niaraka niantony tamin'ny hazo fijaliana. Izy tonga nagnatoroko anao teto hoe ho gaga ho anao tonga an-dagnitra findre jolay regny an-dagnitra. Ya, araiky dia nitenitenen'i Jesosy anao ke zagnahary no mahitsy mamboko mavaky. Lengalenganao fogna na Kristy-Kristinazy. Fa tsy nifantsiky tagnanany ano izy raiky le nivangoko tefaka nany any. Izy efa miantogna ke io. Fa hozy Jesosy mantsy anazy hoe raha io mamelany elony. Tsy fantatry. Voasoratra agnaty baiboly nefa sambatra sy voavela heloka. Fa izy no andova lanitra. Donc zany aizigny aigny amin'ny andro aky. Tsy ty volagny tsara be no agny izy an-dagnitra izy. Teo ihany Jesosy namela heloko anazy. Fa nenao nefa nizisiky niany tsy mety alanao agnaty fonao koa. Ny tegna zava-misy nge rehefa tsy mamela heloko anao, anao no marary fiolo io milamigny. Isika mahita ny olo ino. Izy nefa mihinagna paty amin'ny désero rehefa mimoemoe fo. Alao marary ny vonto foanao, izy nefa mizesta be mihinagna glasy. Prenao glasy mihitsy. Reka abdala hoady. Fa anao, regny mody mivavaka fogna regny na tsy manjara. Mody mivavaka. Anao nefa tsy mody mivavaka mivonto tary fo. Averiko ndray mandeha, ny fanomponan'ny tompo, fo. Ao am-po. Zay natonga ny Davida ny teny, ato am-poko, no raketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao.
ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako. Tsy ambava zany na mahay versenao tadidinao de A jusqu'à Z dans la Bible. Ça sert à rien. Raha mbola ifo io tsy miova. Ka maro amin'olo vatany fogna mandeha l'eglizy fa fony ampatayahana. Vatany fogna mandeha l'eglizy tara fonanjy mbola mivatin'olo agny mikajy. Anakinako tsy avela. Vatany nefa l'eglizy. Vadin'olo tsy avelany. Vatany l'eglizy. Fi toetra ratsiny mbola quelque part. Ahoana mo nandeha ilazagna fandehan-danitra amin'izany ianao? Ty moezany devoly fogna atsika nendray am'le milaza hoe mivavaka e, mivavaka e. Mivavaka. Ty fantany ianao fa anao mialavaka eto misengy koa. Devako le tsy tedy sasany maregny misengy. Izy pasteur mba hovoa hely, hovoagna ino, hovoagna ino. Mbo atao mihajahaja zay olo fo. Raha magnanjany mba mihaja. Da iny tompony ianao. De ino ny zavatra nisy? I Jona ry havana nasaigny mandeha amin'ny toerana ambony, mandeha nang Ninive. Fa nisafidy andeha amin'ny toerana ambany nakagny Tarsisy. Anao tsara zany fa misy ady zany amin'ny fiainantsika io. Tsy tokony ho resy aby atsika, fa atsika mandresy tegna. Na ny saritany fotsiny no jerevanao, ny tanànany Ninive ambony, fa tanànany Tarsisy ambany. Karaha ataontsika zao hoe raha mankagny Antananarivo anao, matetika raha miaka-miakatra eto vake midy. Ny toerana rehetrarehetra misy sehatra ohatran'izany daholo. Ary rehefa Andriamanitra mandidy anao hagnano zavatra anankiray, ty hananatra anao izy zay. Fa raha anao tsy manao an'igny, misafidy ny ihetry. Safidy ny hidiny. De dana jereva am'izay ny fiainan'ny Jonafy nidiny fo. Tonga tamina sambo tary tsisy plasy ndraiky ny agnaty laka fa agnaty lakaly, nidiny. Nagneky fo izy nampidirigny agnaty lakaly. Tonga tagnaty lakaly ny sambo aravoara rano, nidiny. Atsipazonare zaho izy. Atsipy tagnaty rano. Tonga tagnaty rano, ty zaho izy trozigny be ta Sainte Marie tao. Mety lokintsy tagny donc izy io. Tonga de nohan'ny trozigny de nindesiny trozigny nidiny tagny amin'ny farany lalina ozy ny Baiboly, tagny amin'ny farany lalina. Mety midiny lalina fo. De tsy mety tonga saina nefa atsika matetika fa sasagna pasteur ataovy délivrance. Ataovy délivrance na mba délivré ny Paul anao. Isika tarafona tsy maiva, tsisy raha mitranga eo. Tsy nareo izy? Io fotsika io zany aloha mila anaovantsika exercice. Raha teo afa-pagnadinana hoe tegna ampiasain'Andriamanitra anao. Matetika rehefa ny raha kely tsy tokony mamparary anao. Satria ny fonao tsy mety voafenao mihitsy. Am'ty fiainana ty tsy voatery zavatra finaritra anao no hitranga eto. Ataovy tsara agnaty lohantsika jiaby zany. Tsy voatery. Satria tsy anao zy raiky ologna aketo. Ko anao zy raiky bako teto nampangininao dolo misy olo eto zay natao hitabataba fo, fa zay fa ndraiky asany. Misy olo eto natao hagnano raha vignitra fo, fa zay mitsy ndraiky ninazy. De igny le nampianariko atsika fogna hoe mba mianara hoa mahazaka toetran'olona. Fa agnisan'ny fomba fiady anankiray mahery vaika zany. Nanaovako témoignage teto zany tamin'ny fotoanano. Zaho an'izy tonga nitondra automobilin'olo, nagnano chauffeur asako tamin'izany. De rehefa niasa tamin'ny patron ky mahasiaka. Ratsy fanasa de mamango. Iteny ratsy. Pagnambanimbany. De iny zavatra nisy. Tagnatin'iny efa zamba mikarama 3 aligny isanandro. Ary le vazany indesiny tamin'izany mba mahita fity tamin'le vazany tegna indesiny miara misakafo aminazy maraina, atoandro, hariva. Fa i patron, c'est tout à fait le contraire. Andro raiky tsy nampoiziko za varimbarigna mbola mamafafa tomobily ny riatiny dakambody. Any angamba tsy mila zavagny karakory ndraiky dakambody zay. De misy agnontany ino pasteur? Raha daka de maninona? Izy koa fizany. Mafy an'izy akezany io. Ary tegna nandakintagna dolo raha jiaby nijerevako. Fa tampoka te za taferitreritra hoe
Zany mahazo 3 aligna isan'andro e. Izy anao zany raha tia hagnasitra ny fonao io, alefaso agny amin'ny lafitsaran-javatra ny sainao. Fa tsy amin'lenao le nandakinta. Tsy tamin'lenao le vadakambody. Tsy tamin'lenao le voambanimbany na hoe nititin'olo. Fa alefaso agny amin'ny lafitsaran-javatra. Mety nisy togna na titra be vadinao, fa matadio hoe navita tragno ane nareo e. Taloha tsisy langalobel zare jiaby. Efa tsy mety aminanjy eo zegny, ko aminay zegny ampatera fimoegny e. Ia e, lampamimoegny tsy magnino. Mba tadinao kely zany am'le mba côté positifany, fa tsy le raha tsy nanjary nataony fo. Zany ane mahatonga atsika re mbola miaigny normal io e. Andriamanitra minity sy nijery le andro ny tsy fala. Ninia tsy nijery. Fa atsika matetika minia mijery, mikaroko mitsy. Sendra mo tavela ke posiny ramoseny savany io. Ramoseny mandry andro ala savagna dolo posy. Irevigny tamin'ilany 500 tavafara tato nisy 7 kiakina ndreky. Ary magnino volanao zarizarainao tany misy ananjy. Zany avena problème. Vola anao ty savasavaposin'olo ke. Anao zany misy problème tsy tokony hitranga fa atsika mitsy no mitady anazy. De milaza atsika fa feno deboly tragnontsika nefa ny tegna mariny feno tarafo maloto tragnonareo. Fa iny tompo anenao. Karanjany izy avagna e. Betsaka loatra zany ny zavatra mahazo atsika io, tsy tokony hahazo atsika le izy. Fa atsika tsy mahavoafolaka fotsika e. Tsy mahavoafolaka fo. De rehefa tsara le fagnoarana ny resako teto ndray mandeha, makasika an'le zanaka pastera. Pastera, le ray aman-dreny le zaza. 15 ans izaza io. Bevokan'olo 5 taona. 65 ans, le ranga na bevoka azy. I koa zany mba tandremo rehefa ny zanaka atsika mandeha magnano koro e. Ka izy tsy koro ataony agny fikaro. Ia. Tegna mba tandremo, tegna mba magnatoro anao za. Fa tegna tomagno io le lan'Andriamanitra io. Tomagno. Bevoka zanany 15 ans zazy bevoka. Bevoka nagnano koro. Satria misy zegny rangahy zegny malaza mahay mampianatra anglais anao. Lasa t'angleterre taky izy arivo ty. Azonao le izy. De nampianarana ataony de nagnano koro zany. Fa ny avoe am'izay le zazakely izovina bevokanao. Eo izy mpampianatra anay. Saika toragny babanjazy. Andriamanitra ino loatra lozana azy ary zana. Ino loatra vintandranazy zay. De ino ny zavatra nitranga? Soregna izy mivady. Halagna moa le zaza anao pasterika gn'alazaza ndraiky. Fa io ony izy tegna latsaka mitsy zay tantarany anazy. Be midôly zafikely io izy ndraiky tiriririri. Rongalela elo. Tellement zany le fou marary satria nasaindraha nitombo amin'ny antiday koa ny tareny zazy. Raharahana izy ka. Di mba lefolefo sara an-tsaigna zany a. Zany zavatra niaignana zany. Ia. Satria izy tamin'iny nampianatra anay izy hoe miresaka hoe toe-po io zany. Maro izy olo raha ava fiainana vokatra toe-po e. Satria zanakanao zany tsy voatery hagnano raha tianao foa. Fa mila manana toe-pon'Andriamanitra anao. Mavita mandevitra. Ia. Zany ozika tegna hady mafy mitsy tagnatin'ny taogna maro. Mate idôla zafy anao ozika zanao izafy mitovy amin'ny antiday io. Ia, na tadigniny ony, karaha rangana hely zany no tadigniny zazy. De ila zavatra nisy avy eo, nezanjare nitiavagna fogna le zanaka jare. Ezagna nitiavagna. Safidy moa zany zay io zare hitaizany le zafy, sady nitiany le zanakany. Matetika boka atsika rehefa rakaran'regny de anao makefa nyteneny. Anao efa sanivona. Tsy nahoanao raha nyteneny. Vao may zaza igny mamoy fo ary mety hamono tegna nefa raha. Fa inona ny zavatra nataonazy? Nitohizana nampianary. Tena alefa anjareo tagny ampitan-dranomasina tagny États-Unis le zaza. Lefa nampianarana tagny. De am'izao tsika miteny zao izazy io lasa olo ambony be agny amin'ny firenenan'ny Amerikanina.
manana ny maizy azy. Avy taiza natongavany tagny amin'ny destineny, toe-pony ray aman-dreny. Maro zany ravagna ny olona tsy tonga ny amin'ny destineny vokatry toe-po ratsy. I Mosesy raha vakinao ny tantaran'i Mosesy, tegna niresan'Andriamanitra face à face Mosesy. Ifanatriky. Imagine zany no mivavaka hoe ray eo tonga dia eny tompoko, ozy ray eo vako. Miantso anao Andriamanitra ity ao anaka. Karan'izay zany Mosesy zany koa mivavaka. Fanatriky. Fa mbola disqualifié ihany vokatry ny toe-po. Nefa voalasan'ny Baiboly fa anisan'ny olo farany mora fanahy, malemy fanahy indrindra hono, malemy fanahy indrindra. Fagnahy nalemy fa hitarafony vato. Ino ve nareo hoe? Ka mbola veriko ihany ny fanompoana n'Andriamanitra tompoko dia ao anatin'ny fo. Ina zava-nisy ny ran'Andriamanitra Mosesy niakatra tany an-tendrombohitra. Menina mihitsy e. Hoe ngana Mosesy mangalanao vato fisaka. No entina avy agny le vato fisaka, raikitra ny zanak'Israely eto niosika tambany teto fa nanamboatra Andriamanitra hafa ndraiky. Nanamboatra Andriamanitra hafa. I Mosesy tezitra igny tonga dia nazerany tamin'ny tany le vato fisaka. Nazerany tamin'ny tany le vato fisaka. Nefa vato fisaka nomena Andriamanitra anazy. Teo Andriamanitra efa nahita inga ty gravy karaha ataontsika matetika e. Vao inifoanao sorena dia vadinao iadivanao. Naninanao moa ivadinao io. Or nefa ozon'ny Baiboly hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo. Anareo lehilahy tsy hava ny vadinareo. Fa vao inifoanao misy raha mahasorenanao, tsy vitanao zany. Tsy te hitia vadinao anao. Te hanaiky vadinao anao. Tonga dia le sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany no tsy tiantsika atao voalohany. Rehefa ifo io no tsy milamina. Nagnino an'i Mosesy moa vato fisaka io. Tanao zany. Zanak'Israely manao ny ataony, vato fisaka Andriamanitra raiky ny vakivakininga. Patronanao tampiasagna tagny nanao ny ataony, izy io na tsy diavinao intsony avy teo. Tsisy variny andehanako mivavaka. Samba fa magnano pafolony io. Valvaroka ny asa fo. Samba fa magnano zay nohony, mbola narary foagna ry zanako. Za pastera, mbo fa raha jiaby, za zao fa niditra sampagna, niditra ino. Mbola zao foagna raha nahazo anahy. Zany ny zavatra nahazo an'Mosesy, dia nivakiny le vato fisaka. Nefa olo avy niaona tamin'ny Andriamanitra 100 alina. Donc tsy agny amin'ny fifadikanina agny ny olona. Tsy agny amin'izay vavaka ataonao, tsy agny amin'ny marenal fa ho amponao. Raha te hiady amin'ny devoly ianao ka tegna te andresy azy maximum, ny fonao aloha mila reglenao. Zay nahatonga ny Jesosy ny teny hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Raha efa ratsy. Tsy tokony coup de tête ma raha ho an-tegna hiadivagna aminanjy. Le raha efa ratsy. Kanefa hony resegna amin'ny soa. Eo riavagna matetika examentsika. Indrindra raha vao hisy zavatra goavagna, misy fahasoavagna maventy be, ataon'Andriamanitra tonga amin'ny fiainanao, dia ifonao elo testeny. Karakory tarafony ngaty. Matetika verimberiko eto, aza maika te anambola, mangata toe-po mazaka vola. Tsy olo jiaby manana tarafo mazaka si. Misy olo va mahazo 10 alina fogna vagnitiky letra mandraigny, zisika rivarivo vao miaha. Vao 10 alina fogna tonga aminanjy. Vangotany nagnino maro, tsy fantanare marigna ho zay. Misy rangahy zay tamina atao. Manoteneniko anao zegny zao tatoato nidy nahazo vola donc zao anao io. Rao pasteur zinga zake maro zinga ko nahazo vola tsy efa nidongy vavadinao io zinga. Ro zay. Gaga anao marigna le fomba firesan'olo. Misy olo zany tegna tsy mazaky vola. Mba netinety zany ny pauziny, dia niteneniko hoe lamigna be nareo ty tatoato. Pasteur zinga. Za maro ko lamigna tsy efa nidongy vavadinao io zinga. Zay na maliny anahy. Dia tonga dia nazahoako révélation hoe kay zany be dabioro mbola tsy madigny vola. Iny tompony enao. Maro be.
Mbandana zany rehefa mba mianatra. Dia jereo tsara fa raha le pasteur andresako anao teo tsy nanana toe-po tsara, simbatra amin'ny avenirany zanany. Fa rehefa nanana toe-po tsara izy nreseny amin'ny soa ny ratsy, dia jusque le zaza mbola tafita. Ka be tabe amin'izao stratégie ampiasain'ny Satana mba animbany ny étoile ny zanakanao, asainy maditra le zanakanao. Asainy manaonao foana ny olona magnodidina anao. Dia raha vao tsy manana toe-po tsara anao miatrika an'igny, mankahala an'igny olo igny anao, jusque olo igny rava tanteraka. Fa rehefa vitanao mandray an'igny, miavana amin'igny, manaiky an'igny, misy zavatra tsara be miafina ao ambadika. Dia igny zavatra tsara igny netrereto. Fa tsy le zavatra trenao androany, na le vavabe regninao niany, na le karazana zavatra tsy manjary hitany masonao androany. Raha tonga teto amin'izao tontolo izao anie Andriamanitra tsy nahita raha tsara teto izy. Fa mbola vitany ny teny nomeny ny zanany lahy tokana. Mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary voalazan'ny Baiboly koa fa fony mbola mpanota isika ozy dia efa maty amonjy atsika Kristy. Ao anatin'le zavatra ratsy fa tsy hoe efa niova zao tontolo zao, vao namono tegna Jesosy. Niova tsara be nareo koa sa tsy niova? Amono tena aho tsy nanao an'izany Jesosy. Mbola mpanota hony isika no efa maty amonjy atsika Kristy. Tompony hanokatra ny sainao androany maray. Engene mba hoisy zavatra iova amin'ny fiainanao. Halleluja. Amen. Neny Samsona ndray raha vakinao amin'ny Baiboly, neny Samsona dia vokatry ny fitiavana viavy. Tsotro zao. Tsotro zao. Efa fantatra zao fa ino raha mba nanotaniany izy Dalila anazy, akaiza moa Samsona misy herinao. Dia niany refa koa tripitribigny mikipoko ke dia afaka heriky. Herin'ino ndraiky afaka amin'izany. Erekitra moa Dalila iny. Vadika raha hafa. Efa zakeo koa karaha maraignin'io. Aiza Samsona misy herinao io. Olo efa magnotany herinao zany tia mono anao. Vomay ndraiky natao sangisangy. Vomay ndraiky natao blague. Vomay ndraiky nakekeze. Iny nampianariko ndray mandeha teto hoe raha vao zavatra fahotana ny agnarany, andosira. Fa tsy aretagna na iafina, andosira. Iny tompony ianao. Halleluja. Ka fotoana zao tokony andinianao tegna. Fazafaly magnome igny olona fotsiny, mibeba. Jereo sao dia mba hereranao na tonga ny resaka io. Sao dia anao nisy fotoana nagnano blague. Io ane amin'ny zavatra kely tsy nampoizinao igny, mety teo ny nanimba ny étoile anao. Mety teo ny nanimba ny devoly anao. Ary zany zavatra zany mba mila jerevantsika tsara. Ho an'ny vehivavy moa zany ny tegna victime amin'izy io. Regny olona ny défloré anao regny. Regny olona ny arahanao voalohany. Nefa veo izy igny tsy lasa vatonao. Iregny olona regny tompo dia manana alliance négatif amin'ny fiainanao. Dana jerevo tsara fa matetika ny vehivavy mbola tafagnonofy premier amorona azy. Na dia izy fa manambady fa ela betany mbola zononony foana iny. Ino ndraiky ataony kilaoty to. Firiny ilay agnaty sainany akay kilaoty. Dia tsisy idirana. Dia regny zavatra regny mila tegna agnatonganao mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho anao. Raha ohatra zany mbola misy an'izay zavatra zay indray amin'ny fiainanao. Fa matetika moa le karahandregny hafeniny. Io anefa na hoela na hoengana raha tsy tapahanao io alliance io, dia misy zavatra négatif be da be mety hitranga. Ary sûr et certain amin'ny fotoana iaonanao amin'ny olo io mbola tianao io. Maheno ve nareo e? Zany mahatonga le resa be matetika amina tanora, izy io nuka fa olo karan'izao tsy mety foin-tegna mihitsy, tsy mety adigno. Resaka zao tontolo zao izy fa misy fahamarinany amin'ny ampahany. Raha anao zany tsy mba mitondra mbavaka an'izy regny na hoe manapaka an'igny alliance igny, dia lasa misy influence démoniaque amin'ny fiainanao. Lasa manana an'ilay antsoina hoe mari de nuit. Anao mandry amin'ny andro alina magnonofo magnano firaisina ranofo amin'olo. Indray mety olo mihitsy ny azonao nofo. Satria nisy raha latsaka tamin'izany andro zany. Iregny raha latsaka regny tsy raha mandehandeha ho azy regny fa misy zavatra fognosiny izy regny. Dia mbola ho azaventsika moa amin'ny fotoana manaraka. Dia anatin'io tegna misy ndray ny olona mankahala anao tsotro zao. Halana ianao. Misy olona tegna mankahala anao tsotro zao. Nefa anao tsy nanisy ratsy anazy. Anatin'izay zavatra zay, ny olona tegna tsy fantanao mihitsy
Ny antony tsy itiavany anao. Tsy fantanao anao nefa karaha tsy magnino anazy. Ny tegna marina amin'igny zany revagna ny existence-nao magnelingelina ny existence. Tonga de mahita mihitsy zany izy hoe anareo olona promotion. Anareo olona niaraka niditra niasa tao. Anareo olona niaraka zaza. Anareo olona niaraka nipetraka tankiriry tany Amboasainky teo fa nagnino ndraiky anao ny lasa. Fa izy tavela. Magnelingelina anazy ny existence-nao. De ireny zavatra regny mila fantarinao tsara. Ary mila ampifiarovana ianao. Ny tegna force angeza be ahafahanao miaro ny tegnanao de ny fagnadiovanao ny fonao. Raha vao anao madio am-po, tsy misy accès ahafahan'ny devoly miditra aminao. Zay nahatonga Jesosy ny teny aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Tsy ampy zany revagna hoe nivavaka anao borikiaka. Efa fonao mbola midoroko. Tsy ampy. Fa mba efa vitanao ve mitsabo ny toe-ponao io mba ahafahan'Andriamanitra miaro anao. Iny Jesosy atsika rehetrarehetra. Alleluia. Fa misy ndraiky fahavalo tegna tsy fantanao hoe izy ny magnisy ratsy anao. Tsy fantanao. Tsy hainao. Tsy fantanao. Fa iny tompony atsika rehetrarehetra. Ao amin'ny Genesis 26 ao Genesis 26, 27 à 34. Teo zany Jacoba nalaka an'le fizokin'i Esau. Genèse 26, 37 à 34. Genesis 26, 27 à 34. Vakinao rehefa tonga an-tragno efa tsy manana fotoana lava tsontsika. Elohany amaranantsika azy. Teto zany tsy nangalatra Jacoba fa Esau mihitsy ny nanao erreur. Ozy Jacoba mantsy anazy hoe amidio amiko ny fizokinao. Amidio amiko izy ny fizokinao. Tsy fanomezana no nitranga fa varotra. Ozy Esau hoe inona moa zay fizokina. De tsy vitan'izany fa mianiana amiko anao izy. Mianiana amiko. Tsy vitany nasaigny namidy fa nasaigny nianiana. Mifanta. Atsangana tagnana ankavana de nanonona kora. Amidio amiko izy. Mianiana amiko. Ka mba mitandrema ihany. Ny amin'ireny olona magniraka anao hiteny regny. Misy sasany vao mifampisimpasipa foana de parle-moi quelque chose de plus fort de ton cœur, de ton intimité. Za seria, maty foana, fa tsy miala aminao e. Igny raha niteneninao igny. Za milaza aminao, fa voasoratra igny. Misy olo, un simple plaisir kely amin'ny jeunesse ny tsisy raha tsy nikoragna. Nafahan'olo namatotra anao zay. De zany mahatonga an'iregny karazana fiainan'olo sasany jusque zao izy fa antitra zao mbola misy olo azo nofo fogna jusque niany. Izy fa mivavaka be mbola magnofo karazan'olo anankiray fogna jusque niany fa raha tsy sany atory-vadiny fo. Azony raha edy zegny koa regny ramosenao. Avy taizana tonga an'igny alliance igny zavatra niteneninao. Mety tsy vehivavy ihany tratran'izany, mety lehilahy koa. Mety mafalifaly attirité. Tany koa na mbafatotringa koa io. Zanao isika androany magnanofo tiridy fo. Tenena amin'ny akaikinao aza de mba miteny loatra hoe na de falifaly aza. Ny fomba na tonga ny John nampanao batisa maty de vokatry ny tsy fahaizany Heroda ny feny vavany. Inotsika tsara. Heroda tsy de hoe devoly velogna be karakory. Fa nagnano fety Heroda ndray andro, nanao fety. De rehefa natao le fety, nahay nandihy be ny zanaky Herodias. Nanao le danse classique le tsy hainao fandeha ndray. Sady magnamboatra ceinture migny izy. Karan'izay. Rekty danse ananjy akezany io direct karaha ataony mangaliba hely magnanio. Tegna ozy Hérode, viens toi. Nasainy tonga taminazy teo. Qu'est-ce que tu veux? Teninao na ozy ino raha tianao. Fa na ny antsasaky ny fanjakana ary de omeko anao. Rekty zazakely igny mbola rekty koa izy mididina any jiaby. Nagnatony mamany. Maman, le roi a demandé quelque chose à moi. C'est que je veux.
Dia ahoana zany mama? Ozy mamany. Kay mamany zany tamin'io nananakaikay tamin'ny John mpanao batisa. Ozy hoe aza mangataka fanjakana zany fa nintsika. Aza mangataka tomobily zany ozy fandakoro ka tsy lany. Fa ino ozy rangatanao? Lohan'ny John mpanao batisa. Atao agnaty finga, atao agnaty lasety. Lohan'ny John mpanao batisa. Zany ozy rangao. Okay mama. Tsikari. Mbola naheriny fogna danse ananjy. Le roi, c'est la tête de Jean-Baptiste. Ampona amizay mpanjaka venta indro anazy zazy te. Mpanjaka zany mba nietrehitra hoe gavitra tsotsotra ny angatany. Lohan'ny John. Zany riavagna natonga ny lohan'ny John tsy maintsy nitapahany. Eo ny farangan'ny tantaran'ny John vokatry ny tsy fafehezan'olona ny emosiony sy ny zavatra nytenenina vavy. Mpanjaka Herode ary tratrana problème indrindra fa anao mpanjaka vavy Herode izy ovena igny. Ya. Izy mpanjaka zay manana ny intelligence. Mafehy zavatra maro, matonao mpanjaka zany président de la république ani zany. Donc manana expérience zany. Fa mbola tratra ihany no ny tsy fahaizany ny feny emosiony sy ny tsy fahaizany ny feny vavany. Lasa olo tsy manantsigny tariny victime. Maheno ve tsika rehetrarehetra? Ka magnatoro anao zany lesona zany androany. Avy eo moa amin'ny fidirana faharoa zava tegna hiditra lalina amin'izy ity satria efa tapitra ny lerantsika efa mibalo sasany zao. Raha riva anao aza digninao tongava. Tena tongava ianao raha riva fa iresaka zavatra ngeza be tsika raha riva. Amen. Raha mba afaka zany raha riva mba samy tonga daholo dia miarah amin'le date de naissance dia ataovy zay fanatitra sahazany zay date de naissance-nao zay no ataonao. Io moko zany revagna io chiffre io eny tsara ty io chiffre io misy fomba fikalkilena anazy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 igny mi-existe les chiffres. Fa raha vao manomboka 10 izy zany dia manomboka mikalkily anao hoe 1 plus 0. Ao misy dikany karan'izany daholo io. Mbola ho avy za hagnano séminaire zava miafy ny chiffre io andeha zavako anao. Ino moa dikany chiffre 3? Ino dikany chiffre 6? Ino chiffre karan'izay? Awa karan'izay zany zavatra andeha mbola ho resatsika ndray andro akeo. Fangatantsika amin'Andriamanitra. Izy fotoagna zany agnatoro anao zany na io azo fijaliana io raha misy signification. Reka ambony ria 12. À toi 9. À toi 3. Ary 6. Ary agnaty Baiboly ao misy dikany daholo tamin'ny ora fahaenina, ora fahasivy, tamin'ny ora fiambenana. Mbola ho azaveko anao zany ndray andro. Ary io antony natonga ny Jesosy nisafidy apôstôly 12 io misy dikany io. Ireny apôstôly regny zany misy signe netiny daholo. Ry Andrea zao izy no apôstôly fidina voalohany. Azonao? Agnarakaraky anazy misy dikany daholo. Répéter misy hoe enao izy no didimo. Enao izy mantsy Thomas, enao Thomas zany Thomas. Misy dikany daholo ny agnaran'zare regny ary nataony 12. Raha jerevanao tsara, nisy fotoagna nagnatoro kely teto, io resaka hoe signe zodiaque io misy 12. Sitra lalina amizay moa tsika, fa raha riva aloha nao tongava miaraka amin'ny fahavonona am-panahy, mivavaha tsara mihitsy vao tonga avy any an-tragno anao Jesosy eo, zay raha tsy manjary jiaby nataony devoly tao amin'ny fiainako, nangalariny devoly ny fiainako, tapaka manomboka androany. Letra van-dragno anao efa mivavaka. Dia raha mba azonao tao mifona mihitsy raha nisy ereranao tagnelanelany teo. Raha mety fantanao hoe tamin'ity ererako ity nararaka anahy tena mifona amin'ny Jesosy za Jesosy dia mifona aminao ny mizalenanao an'izao teto. Fa fantako fa androany anafaka ananao. Dia tonga ianao raha riva miaraka amin'ny fahavononana. Fa après fampianarana ho isy vavaka amin'izay ataontsika. Ahitany masonao fa ho isy zavatra ela be tsy hitany masonao regny manomboka hiverina aminao. Le zavatra tsy niaignanao hatramin'izay mety na ilikiliky ianao manomboka ho récupéreny ianao. Raiso zany fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mitsangantsika hivavaka. Mba samia mba misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany maraina ity.
dia rindrandrindra ho eto ambavaka ny fonao mba tsy ho vabaikon-javatra fa mba ianao no ibaiko anio ary voafehinao soamantsara iaray bavakantsika raha eo misaotra anao zay mankasitraka anao amin'ity androany ity dera sy mankalasa anao zay manandratrafo ny anaranao zay fanjakanay ianao tomponay fantatro fa ianao no niasa teto androany maraina ianao no niteny teto androany maraina ianao no naneo ny voninahitra ao teto androany maraina mankasitraka tompo mitsaoka anao zahay manome voninahitra anao zay sy trano Jesosy zay mety ho ratrany anatin'ny fo any na inona karazana mauvaise caractère mahatonga anay tsy mahavoafeny fonay mahatonga anay ndraindray tsy azaka zavatra negatif mandalo amin'ny fiarahamonina meo hery zay tomba fany miatrika an'izany meo anay le toe-ponao Jesosy zay navita namela heloka olona zay nagnambanimbany ianao navita nagnadio ny fonao taminay ianao na dia fony mbola mpanota izay dia efa maty amonjy anay ianao mba ilainay tompo zany toetranao zany te hiainan'le fiainan'Andriamanitra zay ary manomboka eto ambony tany ity zay dia mila mianatra an'izany satria hiainana zany mandrakizay ao an-danitra ao ampio Jesosy eo ny zanak'iziona ampio ny vahoakanao zay nandreny afatra androany mba hiova sy hatsara ny fiainana ny asan'ny devoly zay mamatopatotra azy vaako amin'ny anarany Jesosy amin'ity maraina ity hiala sy mahazo manaraka anao ireo karazana heriny maizina mamangy any amin'ny nofo ireo endrika nofo ratsy amin'ny alina raha vako amin'ny anarany Jesosy ny fiasan'izany izy ianao mihaino nyity afatra androany ity ka nanofo ratsy ianao tamin'ny alina zay karazana loto karazana fanahy miataky tany anaty nofo tany raha vako amin'ny anarany Jesosy tsy mahazo miexiste amin'ny fiainanao etsony potika sy rava ireo karazana fanahy ratsy manarakaraka anao navitaiza na tamin'ny fomba manahoana na tamin'ny fomba manahoana na tonga ny satana nanakisety eo amin'ny fiainanao dia tiako miala aminao izao dia izao ho iaho hoe miala amin'ny anarany Jesosy tononoko ny fanafan'Andriamanitra atonga ny fiainanao hiverina sy hatsara atonga ny zavatra ataonao mba ho ambinina sy ho tahian'Andriamanitra raha kofako amin'ny rano Jesosy eny ho avinao tsy misy devoly afaka manelingelina anao etsony tsy misy devoly afaka manakatsakana anao etsony ny rano Jesosy eny manadio anao amin'ity maraina ity manafaka anao miaro anao ambarako fa afaka ianao ho tahian'Andriamanitra ny fiainanao ny tompo anome anao valim-pity lehibe ny amin'izay fiovana izay mankasitraka tompo amin'ny anarany Jesosy misy saotra anao zahay amen tia tanana mafitsika amin'ny tompo masoa toerana ianao rehefa avy eo moa tsika mbola tohizantsika ny lesona fa dia magnentana anao zany raha riva naraka amin'le date de naissance ho an'izay anao an'le zany afaka atao ay mivola ho an'izay resy lahatra amin'ny 034 43 858 15 034 43 858 15 le ampitara'ny masina moa alefaso Western Union alefaso Ria alefaso an'iregny mobile banking regny mba hitahiny tompo anareo satria be tabe reo olona agny ampita magnaraka atsika en direct tsy natao atsika eto ihany zany le fahasoavana fa ho an'ny olona rehetra na agny amin'ny autre province misy anao magnaraka ny fandaran'ity ankatoavo zay instruction rehetrarehetra atao eto mba hatonga anao mba ho tahin'Andriamanitra ho mpandresy mandrakizay amen zay no ela fa dia agnatanteraka ny fanatitra isika tompo ankehitriny zay dia manome an'ireto fanomezana ireto manaraka atsika ny fahasoavana be bless Ziona firaisana Ziona firaisana Ziona firaisana toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Ambolo-madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo